hoe mamitaka anahy zany, mamitaka olona zany. Fa ny miarabantsika eto amin'ny YouTube ary miala tsiny tompoko adiniko nanindry ny hoe direkta fa lasa lavitra rehetra atao ambadika tato fa de miala tsiny indrindra. Tsy fombako zany mitondra olona any amin'ny lalana diso ary le izy koa mila fitandremana manao zavatra satria ao anatin'ny zavatra atao tsy maintsy misy olona tonga foana hiespionner ny zavatra ataonao ary ianao copier anao copie ny zavatra ataonao nanga misy raha tena tsy afenina anareo tena hoe tonga fotsiny izy de ao izy ao de rehefa tafo izy de nao indray mivadiany ary nao indray ary mifosainy any ambadika any. Zay anankiray misy olona koa kivy tsy fantan'le zavatra atao hoe ahoana aiza nandana an'ity satria tsy manana tsy zatra amin'ny hoe andrasany hoe vetivety vetivety satria ianao zany tsy afaky miteny amin'ny olona hoe na de fa miteny eny raha misafosafo ihany hoe hatraiza le pénétration-nao am'le ino izy teo sy ny intégration-nao anatin'le monden'le politika sy ao anatin'le atao hoe fifandraisana amin'ny any ivelany ianao ve tantara hoe za mifandray am'ty za mifandray am'ty mila discrétion ary tena hoe fitandremana satria tena ohatra fotsiny zao tendremiko anareo hoe misy olona zao entinao zao izy de miaraka aminao izy de mandeha rendez-vous tena hoe rendez-vous important ay ianao ty avy eo vadihany ato ambadika ty olo ty efa nangalany carte de visite avy eo le olona kay rehefa avy eo mihaona any ambadika any zareo de efa eny akaikin'le olona izy nitanao de eo anao voagaga hoe ohatra ahoana ary zany devo zany nefa le olona eo tsy mifankalala mihitsy fa de anao zany forany fotsiny eo heureusement moa tsy mitondra lavitra hoe ahoana fa misy daholo zany ary zany zavatra zany mila fitandremana be amin'ny zavatra ohatrany tony satria tsy afenina fa ingrat ihany ny fanaovana amin'ny itony structure je ne dirais pas ouais, non apolitique qui n'est pas spécialement destiné pour la politique, mais plutôt on prévoit à s'intégrer dans la politique, tout en étant ouais, avoir un recul nécessaire. Donc on ne se moue pas les ty club ity zany na ty hetsiky tsy karazan'le hetsika hoe hitarika ny olona hidina an-dalambe sauf hoe tena vraiment hoe tena ilainy zany ary tsy afenina fa ny tantaratsika dia mahay manongam-panjakana tsika haitsika zany ary tsika koa tsy manongam-panjakana zany raha tsy fanonganam-panjakana institutionnalisé ngamba zay tianareo teny mety mampetipety azy kokoa. Allez comprendre cela veut dire quoi, ne me demandez pas, mais vous allez chercher, vous allez trouver raha ohatra nareo tena mieritreritra tsara. Araky ny teniko hoe raha hanongampanjakana zany ka raha ohatra tsisy caution amin'ny fiarahana miasa amin'ny tompon'ny lakile dia tadidio fa ho ratsy ny afera ary hitondra ny malagasy any amin'ny zavatra tsy tokony alehanao ianao amin'izay fotoana zay. Misy zavatra be dia be ny condition mipetraka ao anatin'izany fa tsy hoe atao fotsiny zany ary nefa tsika tena miteny hoe haitsika zany tsy problème antsika zany na ny manongana na ny mametraka ampanetrehatena ny ilazana azy fa haitsika zany ka eo no hoe ilaina ihany no manana structure hoe incontournable ary mipetraka tsara satria miaraka amina fifandraisana sincère, honnête et intègre, loyal. Averika fifandraisana sincère, intègre, une relation sincère, intègre, loyale et fidèle. Zay ny tsika zay ary io zany rehefa tenenina hoe bon je fais ceci de vous faites. Moi-même tena teneniko anareo fa ary eto de misaotra an'ireo namana zany au passage satria tsy afenina fa nisy nanampy ary
reo moa zany mba niangavy mba tsy tononona ny anaran'zareo fa tsy mamenatra any manonona an'zany ray andro any a rehefa teny ilaina hoe tsy hoe voatery fa ndraindray hoe misy olona manao miditra anatina processus mba tsy hoe amy mampinamana aloha zany voalohany indrindra ary fitsonjovana ny ho avy ihany koa araky ny teneniko anareo aho hoe ny fanaovana politika de mila fahaizana mamaky teny rehefa tsy hainao mamaky teny hoe ty zavatra ty mety lasa rina ohatran'izao de ninona ataonao za zao tena tsy afeniko a tena lasa saina ihany aho hoe ohatra zany teneniko anareo tamin'iny resaka primature iny kandidana premier ministre le premier ministre miaraka amin'ny gouvernement tam'izao fotoana zao efa tena nanana relation efa ela tamin'ny président Michael Randrianirina saotra ataoko efa nanana relation efa ela en fait zany le zavatra nandeha zany de zao te vérifier ny président zany hoe sao de misy olona dôry izy hoe miainga à compétence égale de je prends mon ami fa raha ohatra misy compétence hoe ambony any mampety anahy de ano rehefa nitady nefany izy totra ny compétence égale ihany il se dit ouais non si c'est comme ça je prends mon ami il n'a pas tort je suis désolé de le dire il n'a pas tort de prendre et d'opter pour son ami parce que ni en matière de confiance la confiance n'existe pas en politique mais seulement le fait qu'il soit son ami zany le premier ministre en plus hiérarchie ambany izy dia tsy maintsy mipetraka ny hoe estime aloha zany de zay zavatra zay manakana zavatra be dia be mba tsy ahafahana mamadiky mipetraka koa ny loyauté zay zavatra zay manakana zavatra be dia be mba tsy hanaonao foana mipetraka koa ny intégrité zany hoe tsy maintsy ireo olona zany de tsy maintsy mifampiresaka am'zay zavatra atao ary zay nefa ny atao hoe gouvernance fa raha ohatra zany olona mbola ifankazatra pendant 2 mois de ao anaty fivoriana tsy afaka mifanao ela akory mifanajanaja be tsy afaka miteny direct hoe zao de raha matahotra le président sao de blessé an'le premier ministre amin'ny phrase mety ataony c'est tout à fait normal qu'il a pris qu'il a opté pour son ami ary am'zay fotoana zay de teo nieritreretra hoe ny zavatra ohatran'io ry zalahy zany tsy vitan'ny hoe miseho télé na miseho Facebook fa il faut élargir son réseau il faut être dans le bon wagon na ny hoe locomotive tsy vitany hoe j'ai discuté j'ai parlé avec le président et zao ny président hoe tsy amalainao eo ny eo tsy amalainao eo ny eo izy fa dans sa tête il a aussi ses options ary tsy maintsy misy koa cinéma ataony amin'ny zavatra ary ny tena dangereux an'le politika manko amin'ny zavatra ohatran'io ny cinéma koa mipetraka ary zay ny tena tsy za aloha zany hoe tena tsy afeniko fa za tsy intéressé amina placena ministre zany na premier ministre zany tsy m'intéressé anazy zany za ho baikobaikoinao de aby rehefa tsy mety de 3 na après 4 mois na 6 mois non ça ne m'intéresse pas tsy hatram'izay za tsy intéressé koa androany ary zay no mahatonga zay mahatonga ny hoe ty mouvement ty mahasarika olona satria le olona nicréé an'le izy tsy intéressé fa plutôt zay intéressé ao anatiny ka manana an'le profil efa voapetraka tany amin'ny voalohany par rapport au critère hoe raha mieritreritra ianao fa misy betro misy vous avez quelque chose dans le ventre en dehors et en plus n'zay manana plus-value intellectuelle ianao exiger zany am'zay zavatra zay de arahabasoa arahabatsara afaka miaraka aminay tsara ianao à une seule condition tsy ho vesatry ny association fa na ny club fa olona manana ny maizy azy ary zay ny zavatra tena mahafinaritra anahy zany atao anatin'ity club ty rehefa hitako maly olona manana maizy azy daholo izy ary tsy mamenatra miteny an'zany satria ny tanindrazana de tena mila olona manana maizy azy fa tsy olona ampianoko ny kabarin'ny Ousmane Sonko manko nareo rehefa avy eo dia
ho lasalasa saina ihany nareo hoe marina ny tenin'ny Fleury raha koty malala, marina ny tenin'ny Voatavo, satria tena mi-impressionné anahy le tenin'ny ao anaty baiboly le zavatra notenenin'ny Saint Augustin hoe c'est quoi une nation sans justice? C'est une nation gouvernée par des brigands. Na une nation de brigands hozy izy Ousmane Sonko teo. Io aseako henoantsika le izy rehefa avy eo dia samy maka saintsika rehetrarehetra any an-trano any hoe valable ve zany discours zany pour Madagascar sa tsy valable? Je fais déjà la transition zany sur an'le hoe resaka Ousmane Sonko. Ousmane Sonko io zany nanaraka anazy io ary rehefa nigadraina izy, gadrain'i Macky Sall izy de tamin'izay andro zay izy, Macky Sall aloha zany efa nitenenin'ny frantsay hoe ianao aza milatsaka intsony ianao, tsy lany ianao raha vao mbola milatsaka eo. De nanao forcing Macky Sall de nanao lany. Dia nisy rotaka be, ary tena rotaka be tany Senegal, nisy maty mihitsy, de Ousmane Sonko no nitarika an'izany, de voasambotra moa izy de nigiatra. Ary rehefa nigiatra izy de tsy nanaiky ny vahoaka Senegalais, tsy nanaiky, ary fara moa zany voatery tsy maintsy nanaiky Macky Sall fa alefa ny fifidianana dia miala izy raha tsy diso raha resy. Azonareo corrigena ny zavatra lazaiko zay satria tsy niconsulter archive alohan'ny satria efa tara, fa par mémoire fotsiny zay teneniko zay hoe nanaiky niala izy rehefa resy. Fa naninona ny tsy Ousmane Sonko no candidat fa Diomé Faye? Satria raha tsy diso ahako le hoe migiatra sy ny ohatrohatran'izay de Diomé no natao candidat ary tohanany nga Ousmane Sonko. Fa en fait ny tena nandrasa ny Sénégalais, zareo tany Sénégal zany hoe ho filoham-pirenena de andriamatoa Ousmane Sonko. Eo zany ny zavatra mitranga am'zao fotoana zao. Ary eo ny problema satria ingia Diomé zany raha tsy meny Ousmane Sonko tsodrano hoe elany candidat dia tsy tonga président mihitsy raha zay ny ilazana azy. Rehefa tonga président zay mahatonga ny hoe bon nareo tsika ato anatin'ity fikambanana ity, ato anatin'ity club ity hoe mika ity, efa mampiohana anareo moralement fa ny olona rehefa tafa de manomboka tsy maintsy anao ohatran'ny isan'andro intsony izy, manomboka izy no antsoina, manomboka tsy de raharaha zavatra iainana isan'andro zany ary ifampizarako aminareo zany. Efa tany amin'ny taona 20 zany Fleury Rakotomalala zany no nanao an'izany atao hoe mpampanao politika zany fa tsy mpanao politika. Maro ny olona nandalo teo amin'io tanako io, fa tena hoe tena vitsy de vitsy zany hoe tena andao ngamba tenenina hoe miara-mitolona ako namerina ny Ratsiraka filoham-pirenena Didier tamin'ny 96, fa tena hoe ataoko hoe ny olona tena mba nahatsapa hoe misaotra andriamatoa Fleury, ary tena latsaka ny ranomasoko tamin'izay tao anaty tomobile. Efa iza moa lavitra lamboty kely ity, filoham-pirenena enjana be eo nisaotra an'lahy, tena iza moa lahy? Kanefa mba nahavita zany ny tena, ary tena tsy afenoko anareo fa zany olona zany ny intégrité zany loyauté zany ho an'izay mifréquenté an-Ratsiraka ka akaiky azy. Hitanio tsara anie zay raharandray am'le rovansony iny, antsareo zany nirina Andriamanirasoa zany, fa zany nitakazy zany loyal zany. Raha maneno io telefaonina io ka mbola azony raisina foana de raisiny io. Ary raha maneno io telefaonina io ka tsy voaraina de tsy maintsy mirapelina anao izy. La journée même tsy maintsy mirapelina anao izy. Ary ianao na amin'ny 4 maraina ary ianao de tairiny, tena hoe tena
Zay angambany hoe tena rary tena hoe raha nisy de nisy angamba tao anatin'izay hoe tena depuis 88 jusqu'à 2026 zay raha misy de misy angambany azo isaina amy rantsan-tanany hoe 10 ny tena hoe impeccable en matière de connaissance sy respect fidélité leo loyauté zany. Fa rehefa tafary zalahy de manomboka izy no lasa plus intelligent noho anao, ary eo ny gravy. Zay ny amin'iny zany ka mampiomana anareo ihany aho surtout anareo zay mieritreritra hoe akadidy eo amin'ny firenena, c'est un peu ingrat mais c'est comme ça. Raha ohatra anao intéressé de maty manganao ianao. Bon, dans tous les cas zany ny ambiance nahafinaritra ary zay vao nisy an'zany hoe tsy lany ny sakafo ary malaky hisaraka mihitsy ny olona. Mbola nisy olona à peu près tany amin'ny cinquantaine tany nanaraky anay taty an-trano. Tsy maintsy arahana nareo vady. Sasany ara tsy nataoko veloma fa lasa satria mainka handeha toalety de tsy maintsy de nanaraka mihitsy hoe za tsy maintsy manao veloma nikarako tsy malala. Ary ny nahafinaritra de zao nisy vahiny ihany koa tao frantsay zay be tia an'i Madagasikara, les amis de Madagascar, ary raha sitrapon'ny tompo amin'ny 27 juin zay tsika de mety manambahiny olona ambony frantsay farafahakeliny anakiroa ka de zay de efa miteny aho hoe misorata anarana de an'zao fa resaka réseau koa zany ho anareo rehefa mahay nareo ka à une seule condition membre aloha nareo zany zay vao hoe ary io koa fotoana ahafahanareo miditra membre ho an'izay tara satria misokatra ho amin'ny varavarana ary surtout anareo manana ny maizy anareo aza miandry ela fa satria za tsy miteny hoe voafetra ny toerana amin'io andro io. Bon, hiresaka ny Ousmane Sonko tsika rehefa le niteneniko teo hoe izy c'est un leader politique incontournable any Sénégal ary mangotragotraka sy mafanafana ny raharaha ny Sénégal. Ty zavatra teneniko atsika. Za zany tsy nanaraka ny tantaran'ny Kemi Seba tao anatin'ny 3 mois zay. Fa raha tadidinareo tany Madagasikara izy iny ary tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 angambany izy zay. Na 2012 tsy tadidiko. De nitarika malagasy izy nanao fihetsiketsehana be teo amin'ny ambassade de France à Tana, hoe dehors la France. C'est un panafricain zany ary izy pro-russe pur et dur. Zavatra tena nahataitra anahy de zao. Misy mandat d'arrêt international à son encontre. Ary voatery nitsoaka izy émis par le gouvernement béninois zany. De voatery nitsoaka izy any Afrique du Sud. De tany Afrique du Sud izy sy ny zanany no voasambotra. De am'zao fotoan'zao izy voatazona amina fonja miaraka amin'ny zanany amina fonja ao Afrique du Sud. Mangataka ny fitondram-panjakan'Afrique du Sud hoe alefaso daholo ny profy rehetrarehetra ahafahanareo milaza fa melika izy satria perpétuité zany ny sazy azony. À perpétuité. Ifampizareko aminareo ty zavatra ty. Tsy nanaraka ihany koa ny zavatra nitranga tany Mali. Tsy nanaraka koa ny zavatra nitranga tany Tchad satria tena sahirana ahako am'ty fandaharana tamin'le fihetsiketsehantsika Mali tamin'ny lady satria na ny raha tsy diso fa nisaotra n'ireo olona nanampy antsika ary misaotra betsaka aho tokony misaotra be dia be. Na ny fikarakarana ara-bola fotsiny ara tena tsy afenoko anareo fa tsy vita moramora. Nila gymnastika maromaro, misaotra betsaka ho an'ireo nanampy ary misaotra mialoha ihany koa ho an'ireo mbola anampy. Misaotra mialoha ary tena irina tokoa moa zany. De
rehefa ino moa zany ny tsado a Somalia tsy nanaraka fa rehefa mibriefen'ny mpiara-mitolona moaly. Za zany nieritseritra hoe efa nanao contre attaque ny Rosianina miaraka amy Tsady miaraka amy Malien de rétabli zany ny gouvernement malien. De tokony hoe milamy Mali zany. De Tsady koa à peu près ohatran'ny misy mafanafana ho azy zany Afrika zany e. Surtout amin'iny Sahel iny raha zay ny ilazana azy. Ary reo le président reo misy amin'izy ireo fa mandondona arao tsara ny média. Sasany efa indroa miverina taty Frantsa fa tsy tonga ho azy le hoe misoratra eny amy tamboho le hoe dehors les Russes. Takany tany amy voalohany hoe dehors les Français. Resaka géopolitique io zany. Fa tena ni-impressionné anahy ary tena ohatra hoe tena nalasa sainahako satria raha ny Afrique du Sud no nitsoaka i Kemiseva zay manana fifandraisana manokana amy Rosianina ao anatin'ny hoe BRICS. De tsy tokony nampidirina aponja akory izy na misy an'rany demande d'extradition. Fa le gars, vu le cause, les causes, sinon la cause qu'il défend, à corps et âme, mais avec les risques impensables. Tsy tokony za tsy hoe za tsy tiako ny politika an'lery fa misy zavatra ny adin'lery fa misy zavatra tiako atongavana manko. De tsy tokony hoe mba farafaratsy ny résidence surveiller les partis. Ary afaka mipeser tsara mihitsy ny Rosianina eo amin'ny Sud-Africain hoe alao izy azakatraino. C'est un gars bien, c'est un gars à nous. Il faut reconnaître, enfin même sa nationalité française, il a rejeté. Il a quitté la France. Izy raha tonga aty Frantsa de mikajy izy. Satria tena nanao an'izay le panafricaine an'izay izy. Ny tiako atongavana de zao. Marimariny zay tena hoe leader politique ny lasen'ny Rosianina zay. Marimariny a. Syrie. Ohatran'ny tô hafahafa. Io Kemiseva zao io. Ary ny tamin'ny Mali manomboka hafahafa de bataille rany entana de lasa izy. De anao zany taraiky seloneo avy eo. Mila mandinika ihany tsika satria tena malasa saina le kabarin'ny Ousmane Sonko hoe ny resaka mifangaro ny tsisy moral intsony le politika MORALE zany. Ary mifangaro ny question de confort sy ny fijerenan'ny vahoaka. Donc inoantsika ianareo any amin'ny YouTube ameko anareo ny lien de afaka mienona tandahany hoe enonay azy atao ambadika atoko dahoary. Ino tsara de ataovy le parallèle là hoe est-ce un discours seulement pour le Sénégal ou pour les Sénégalais? Parce que moi je pense, je crois que ce discours est destiné pour l'Afrique. Pour l'Afrique dans son ensemble mythe.
Donc, ino tsara? Ce qui est en jeu aussi, c'est le rapport entre la morale et la politique. Et nous, moi, je pense que c'est destiné pour l'Afrique. Ny tsara angamba zany, tena anatra zany. Ino tsara io a?
Zay, samy maka saina, samy mieritseritra ary mila fandinihana mihitsy le zavatra tenenin'ny gars Ousmane Sonko ty. Enfin, moi, je pense et je crois que c'est un discours qui s'adresse, du moins qui est adressé à tous les dirigeants africains. Ambavomana ampy mieritreritra fa ilaina koa mihaino ny hafa mba ahafahana manitsy ny lalana. Zay ny androany, zay ny masaka fa de isaorantsika rehetrarehetra. Mamerina fisaorana ihany aho an'ireo manampy sy mbola hanampy ny hetsika ataotsika ary ny marina dia tsy very maina ny zavatra natao fa tena hoe succès total ary misaotra ihany koa an'ireo nandray anjara rehetrarehetra tamin'ny fanomanana indrindra ireto tanora zay tena hoe mahavitrika manana fahendrena ty zao drala fa mahafinaritra misaotra betraka ho sambo tahin'Andriamanitra dao tompoko velomo ay ny efa nisy ranomanitra to de alefa tsika izy.